izina mampiady vahoaka ity. Tsy niresaka an'izany mihitsy izahay momba ny tanina fananantany tamin'ny dianay teo. Zavatra fampahafantarana ny rehetra fotsiny hoe zao ny habe amin'i Madagasikara, zay dia vonona ny ampandroso ny fambolena ao anatin'ny velaran-taninay izay mbola betsaka. Raha misy ny azahoana misy fiaraha-miasa dia atao zany. Fa le mivoy an'izany tompoko dia zavatra sady mahamenatra no mamoehitra zany zavatra zany efa namaly ohatra ny mbola henoko mitoy ihany le izy zay ny tenemisy teo hoe dia asakasaka izay mbola manohy an'izany resaka zany. Azo verana ve ny firenena filoha andreo atao valimana mai 26 juin dia marina ve ny kiazana eto miama eo ny passeport? Efa mivaliko angeza zavatra zay. Angamba tsy hamaly an'izay intsony satria manjary lasa ohatran'ny hoe fananantany no zavatra lehibe eto miditra foana zay zavatra zay efa mba miteny indray mandeha ny filoha dia everiko angamba ny fa mba ampy zay zavatra zay. Zany rehetrarehetra zany ange ao anatin'le fametrahana politika vaovao hoe tsy maintsy miainga amin'ny zava-misy isika ary zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy ao anatin'ny zavatra hojerena daholo satria tany-panjakana reny rehetrarehetra reny noho izany zany dia tsy maintsy hojerentsika manokana zany rehetrarehetra zany. Everiko fa angamba tsara ny anarahanareo an'ity atelier ity tsara ny anarahanareo ny adihevitra maro samihafa izay misy ao tsara ny anarahanareo ny vokatra zany ary dia mba hovoizinareo le izy amin'izay fotoan'izay satria io resaka tany io dia sady tsy vitany hoe masina amin'ny malagasy io fa io no anisan'ny mitondra fampandrosoana ihany koa ho an'i Madagasikara satria io resaka tany io aza adino fa misy ny ilana azy eo amin'ny lafiny fambolena raha ny eo ambonin'ny tany fa ny ao ambanin'ny tany dia manana harena maro isika zay everitsika ho entina ho fampandrosoana Madagasikara koa. Zay zany mahatonga hoe raha vao miresaka tany ianao dia zava-dehibe izay zavatra. Misaotra rehetra tompoko. Tena